Fa ifanohana tanteraka ao anatin'ny fanatanterahana ny andiany voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka an-tsekoly eo amin'ity taranja baolina lavalava ity ny fikambanana Terraumele sy ny Orange Madagasikara. Totosa Tetsakorondrano ny alakamisy tolakandro teo ny fifanaova-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Orange Madagasikara sy ny fikambanana Terraumele amin'ny fikarakarana ny andiany voalohany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly an-tsekoly taranja rugby. Amin'ny maha-panoana ofisialy ny taranja rugby eto Madagasikara ny Orange moa no nahatonga azy ifanoana amin'ity fikambanana ity amin'ny alalan'ny fanomezana finday sy fanamiana ary fiara mandritra ny hetsika rehetra. Noentina nanomboka izany fiara-miasa izany ny fanofanana mpampianatra miisa 7-30 avy amin'ny faritra 2-20, ny 4-20, 5-20, ny 9-20 febroary lasa teo teny amin'ny INFP sy teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Izara dingaina efatra mazava tsara ity fifaninanana tsekoly taranja rugby ity. Anomboana izany ny 7-20, 20 Mey eo avy izao any Ambanja, anarak'izay ny 9-20, 7-20, 20 Mey any Toliara ary ny 13 Jona no ataony fifanitsanana ho an'ny eto Andrenivohitra. Ny ekipa tafavoaka amin'ireo fifanitsanana isa-paritra ireo indray avy eo no hanao ny fifamaranana goavana eny amin'ny kianjan'ny Maki ny 15 Jona. Isy ekipa lasivavy avy any France ho avy hanatrika 6 aratraikefa amin'io andro ny famaranana io. Izao fifanoana ny rotota izao moa dia ahafahana manome tombontsoa ny ankizy lasivavy malagasy amanarivony amin'ny fivoarana sy fiatsaran'ny fiainana andavanandro amin'ny alalan'ity taranja rugby ity. Tsara manamarika fa najoro ny fikambanana Terraumele ny taona 2024 mba ho fampivoarana sy fampianarana ny olona arahana fifankatiavana sy firaisan-kina amin'ny alalan'ity baolina lavalava ity. Hoentina mamarana ny hetsika dia isy fanodonana horonan-tsary ataona ekipa avy any France mahakasika ity fifaninanana ity ary alefa any France 7-20. Miara-miasa sy nahazo fankatoavana avy amin'ny Malagasy rugby sy ny federasiona iraisam-pirenena moa ny fikambanana Terraumele amin'ny fikarakarana izao hetsika izao.